efa mpanentana fandaharana, influenceuse ary mpandrara ihany koa I Valsoa. Eto aloha dia tonga aty an-trano indray isika hijery ao anatin'ny dressing ny ao ary izara indray ny tontolony momba izany lamody izany. Mahakasika ny fomba fiakanjoko ny fangalako inspiration tsy dia hoe manana olona na hoe tsy fantatro hoe angalako inspiration fa zay hitako eny an-tsena eny fotsiny dia zay hitako ohatra ny metimety aminaty dia za koa tsy dia manara-damody loatra satria ny lamody mety hoe tsy voatery mety amin'ny fitebatako na mety amin'ny morphologiako fa zay hitako hoe mampalaise anahy dia hitako hoe mety aminahy tiako dia iny no tena zava-dehibe hoe tiako le izy. Anisany mahafinaritra ny Valsoa sy ainy ihany koa ny mampifanaraka pôzy iray amin'ny alalan'ireny basket Air Jordan ireny. Na somary mihajahaja kely na pôzy sportif dia efa manana ny ao an-dohany izy raha mahakasika an'izay. Ny stylako amin'ny ankapobeny fomba fiakanjoko moa zany raha hoe tena efa mpanaraka anahy dia za plutôt bandibandy fiakanjo. Tsy haiko hoe zay ngamba mampalaise anahy miaraka amina basket matetika rehefa mandritry ny herinandro dia manao jean dia manao veste kosa nefa par contre dia ny veste ny manana karazana loko sy style maromaro, misy ny manga, ny mena, ny rose, ny rouge dia zany hoe ny tapany ambany zany somary hoe bandibandy fa ny tapany ambony kosa plutôt féminine sy classe na élégante raha zay malaza azy. Raha ho an'izay malala ny Valsoa dia mahafantatra hoe anisany tian'ireny famantaranandro ireny ihany koa izy. Misy tantarany avokoa ireto andao nge ho tantarany amintsika za tena farak'izay fanatikana montre mihitsy dia ny montre indray koa hafa nanaovako rehefa mandritry ny herinandro dia hafa nanaovako rehefa week-end rehefa pendant la semaine zany dia manao montre connecté eny tia moa zany mazava ho azy satria rehefa mitaingana moto dia ahitako hoe misy appel lako na hoe misy message jereko kely izay mipalaka kely fotsiny na hoe rehefa mikotrana ihany koa dia ahitako hoe firy ny calorie very sy ny sisa dia pratikako koa zany montre connecté amiko. Dia rehefa week-end indray dia manao montre tsotra moa zany satria tsisy hoe mila zavatra jerena foana, misy asa jerena foana fa mba miovaova kely fotsiny koa mba mahafinaritra zay dia tena mpakafy montre be mihitsy. Manana ny zavatra tena tiany moa ny tsirairay fa raha ho an'ny Valsoa dia miavaka kely satria ampiarahany amin'ny paoziny foana ireny osina telefona ireny. Manana maromaro zao izy eto ary miova foana arakaraka ny akanjony sy ny mety hoe styleny. Osina telefona na miova isan'andro arakaraka ny paoziko inona ny lokony arakaraka ny hoe mifanaraka amin'ny couleur ny akanjoko sy arakaraka ny humeurako koa indraindray. Kavina koa tsy maintsy manao karazany foana isan'andro.
za tsy de tena poketra loatra satria eny manana ihany a bandoulière vitsivitsy fa amin'ny akabeany a de sakado foana satria matetika mikotrana de zany hoe mitondra entambe a na mitaingina motoko moa zany iny mazaka zavatra betsabetsaka sy pratika kokoa moto a raha hoan'ny valisoa dia tsy mifidy fotoana mihitsy izy kajikajina sy hoe andaniana vola mahakasika ny lamody fa rehefa hoe tiany zavatra iray dia tsy fainy hatrany ny lamody moa tsy voatery hoe mety amin'ny morphologie ako foana dia raha tiako le lamody a dia mividy a dia anaovako fa raha ohatra ka hoe tsy mety amina na hoe tsy tiako a dia tsy voatery manaraka ny lamody sy ny tendance ako fa zay mahafinaritra anazy zay mampahalazy anahy amin'ny akabeany efa betsaka isika no manaraka azy ao anatin'ny tambazotra sosialy ao fa ho an'ny mbola tsy mahalala kosa dia Valisoa regarde le monde no pejiny ao izy no mizara ireo karazana zavatra rehetra ataony ny tontolo androny sy ny momba azy iray manontolo izay mariana fa tena tia fanatanjahantena ihany koa izy